Uanilai mipetraka eo amboniny seza fiandrianana sy hoany zanak'ondriane nisaotra sy nihaja sy nivoninahitra ary ny fanjakana mandrakizay hoanilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hoanilay mipetraka eo amboniny seza fiandrianana sy hoany zanak'ondry sy hoany zanak'ondriane nisaotra sy nihaja sy nivoninahitra ary ny fanjakana mandrakizay nisaotra sy nihaja sy nivoninahitra ary ny fanjakana mandrakizay hoanandriamanitra sy ny zanak'ondry mandrakizay nisaotra sy nihaja sy nivoninahitra ary ny fanjakana mandrakizay hoanandriamanitra sy ny zanak'ondry mandrakizay aventsika nisaotra sy nihaja sy nivoninahitra ary ny fanjakana mandrakizay hoanandriamanitra sy ny zanak'ondry mandrakizay hoanandriamanitra sy ny zanak'ondry hoanandriamanitra sy ny zanak'ondry mandrakizay hoanandriamanitra sy ny zanak'ondry hoanandriamanitra sy ny zanak'ondry mandrakizay hoanao zany jesosy hoanao ny fanajana hoanao ny fiderana hoanao ny fitsafana hoanao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay daontsika iray fo iray fotsika amaky ny salamo ty salamo fa 5 ty dia vavaka anankiray izay iarahantsika vavaka satria mila vonina ny fotsika ho amboarin'Andriamanitra androany indray aokatsika tsy izingizina eo amin'ny zone de confort mety efa manana fiainam-bavaka ozy ianao hoe za efa mivavaka foana ohatrao ny fotoanako amin'i Jesosy dia ohatrao fa Jesosy mila antsika mitombo dia tena hivavaka tsika androany hoe aoka ty androany marainy ity dia ho feno etaeta ianao no fahan'Andriamanitra indray ny tombo amin'Andriamanitra indray ny tsangana ho mahery mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay amen salamo fa 5:20 ka hatramin'ny 4:20 alohany amakitsika azy dia ntaontsika hivavaka dia teny amin'i Jesosy hoe Jesosy ovay na dia izay teny tsotra izay fotsiny vonina Jesosy androany ny ovay ny teninao sy amboarinao Jesosy zany etaetanay androany tena teo tonga eo amin'ilay dimension na communion tena endrasanao zay Jesosy tsy te hitaredretra intsony Jesosy hovariana fa tena te hikambana aminao zay androany Jesosy raha maky ny teninao zay dia tsy hoe fahazarana ny mamaky ny salamo fa tena à chaque mot à chaque phrase
ovakinay satria teninao zany Jesosy dia aoka hoaina ho an'izay mahazo azy. Mitenena aminay fanamasina. Vakitsika ary zany amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 25 manomboka amin'ny anjeny 4 dia ndao vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Ampahafantaro ny lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitrakao aho, tario amin'ny famarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsarovo ny antranao sy ny indrafonao Jehovah, fa hatr'izay ireny. Aza ny fahotany fahatanorako na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ao araky ny famindramponao no atsiarovanao ahy noho ny fahasoavanao Jehovah. Tsara ny mahitsy Jehovah, tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianarany mpanota ny lalany. Mitarika ny mpandevitra ny marina izy ary mampianatra ny mpandevitra ny lalany. Ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy famarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelony. Noho ny anaranao Jehovah dia mamelany ny eloko fa lehibe izany. Iza no lehilahy matahotra ny Jehovah, iza no ampianariny izay lalana tokony hovidiny, ny fanahy ny toetra misoa ary ny tarana ny andovan'ny tany. Ny fisainan'i Jehovah sehony amin'izay matahotra azy ary ny fanekeny ampahafantariny azy. Vakitsika indray mandeha farany le 4:40 ny anaran'i Jesosy. Ny fisainan'i Jehovah sehony amin'izay matahotra azy ary ny fanekeny no ampahafantariny azy. Io ilay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, moa afeniko azy fa izay ho ataoko. Ohatra nandinika kely ny le fiarahana amin'i Jesosy mihitsy ny tamin'ny maraina dia hoe tena matiantoka kaitsika raha ohatra ka manaraka an'i Jesosy ihany isan'andro nefa tsy mahafantatra izay ao am-pon'Andriamanitra. Satria reraka tsika, tsisy ninona azontsika atao, mirotoroto ihany tsika satria Andriamanitra tsy mirevele atsika izay ao am-pony. Androany tsika aoka hisokatra ny fotsika dia ho isan'ny olona anehoan'Andriamanitra ny ao am-pony zasy ianao tonga eto androany. Aoka hialo amin'ilay dingana matoritory amin'izay, aoka hialo amin'ilay dingana mahazatra amin'izay. Tokony tsy ho afa-potsony zany ny fanahintsika manomboko izao hoe maninona ary ihany tsy mba hitenenan'Andriamanitra, maninona tsy hitako mazava ny sitrapon'Andriamanitra eo fiainako. Misy communion mbola tsy mety aho, ndao hiala ny dingany fahazazana ara-panahy. Amen, amen. Ndao tsika ho sahy laza amin'Andriamanitra androany hoe Andriamanitra manao fanekena aminao androany, manao fanekena ny anao ny sitraponao, tsy misy fepetra amin'ny fotoana rehetra. Ny zavatra rehetra jeren'ny masoko dia filtre mandalo eo aminao. Zavatra rehetra sainsainiko dia ampandaloviko eo aminao. Ny zavatra kasihan'ny tanako, aoka ny 5 sensaritsika tena anaiky an'Andriamanitra. Mila matsiaro tsika hoe ny mahavoatokana atsika dia ny fanekentsika ampandevitra ny sitrapontsika. Ary le izy aveo lasa tsy fandeferana tsony fa lasa fiainana, satria tsapanao mihitsy ny hoe efa tsy hanao tsony ny tenanao fa an' Jesosy. Dia androany efa nanamasina atsika izy tamin'ny fotoana namonjeny atsika, fa tsika koa mila manao dingana mandroso makeo amin'ny alitara androany ho amasin'i Jesosy. Tena hoe anaiky ho afoitsika ny zavatra rehetra, afoitsika ny zavatra tsy tokony ho jerevana, ny zavatra tsy tokony ho enona, ny zavatra tsy tokony ho tenenina, ny zavatra tsy tokony ho entina ato anatin'ny fotsika. Fa manomboka androany ianao dia tepolin'Andriamanitra zato isan-jato. Amen. Ary ny fanamasina androany dia azo hoaina tanteraka ao anatinao. Ary dia hitantsika tsirairay avy fa ho asehon'Andriamanitra atsika izay tena ao am-pony. Jesosy atario izahay, tario izay mba ho tonga amin'izany tena anjara voatendry izany. Tsy handeha amin'ny fahazarana Tompo, ka sanatria ho reraka fotsiny ihany manao an'izao nefa Tompo tsy maneho anay akory izay ao am-poninao ianao. Te hahitanao izay, te hahitanao midingana mihoatra izahay, te hahitanao amin'ilay dimension anao izay Jesosy ilay tianao hatongavana. Satria ianao no efa anteny fa izay mbola tsy hitan'ny masonareo, mbola tsy ren'ny sofinareo, izay tsy nandalo tao am-pon'ny olona akory, izany Andriamanitra no efa reservenao anay. Nefa indraindray izay Tompo izay mihitsy no mideside tsy hahitan'izany, satria mbola be da be ny zavatra azonay eo amin'ny toetranay, mbola miavinavina izay Tompo, mbola
mbola misy lolopoany anatinay mbola misy fitsaratsarana olona Jesosy tompo androan'izay manaiky hovainao tario ao amin'ilay sitraponao tena izy Jesosy mba tena hanana an'ilay communion tena mety aminao mba tena ho tonga sakaiza akaiky ny fonao mba ilaza aminay koa ianao tahaka nataonao tamin'ny Davida hoe nahita olona araka ny foko aho tompo zany no tena irin'ny fonay androany tompo aoka ikasika anay ianao aoka hovonitsika tena alohany tena hidirantsika ao anatin'ny fiankofana dia tena andao ahitsana daholy ianao mafantatra anazy inona daholy aoka nitsana aoka nidratsana ny ten'Andriamanitra dia miteny ahe evao ny tombam-boraka reo aoka tena tsy ho sasa foantsika hiditra any amin'ilay fitoerana masina indrindra ary tsy ho tafiditrantsika raha ohatra ka mbola tsy madio ny fontsika aoka tena azo aina ny fanamasina androany aoka lohany tena iratsika dia tena andaotsika teny amin'ny Jesosy asory izay tsy nambola entananao rehetra eo fiainako manaiky Jesosy vonina anaisitra fa ianao koa mila mandrantsana androany mila mandray fanapa-kevitra entitra ianao hoe ty zavatra ty tsy andany lera ifona sy bebaka amin'ity ako fa androany tsy miverina eo amiko tsy nydreto zavatra ireto amin'ny anarany Jesosy atario zahay fanamasinao azavelanao isy fiafinafonana ny anatinay ka misy parti omenay ianao dia misy tsy omenay na misy tsy avotsitray Jesosy androany ny fotoana ionanay aminao amitsoranay ny zavatra rehetra eo atongotrao Jesosy asahinay milaza Jesosy fa olona voavidy marina tamin'ny rahanao zay Jesosy manana fahasahinany amin'ny moditra ny fahotana manana ny fahasahina Jesosy hiteny fampananao rery any no mitarika anay amin'ny fotoana rehetra amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy dao ataontsika izany io zany hoe ento ao anilanao Alleluia ento ao anilanao hitoetrao mandraky Yana
aokinao no meno ny fo ny fisainako. Oh Jesus, olaniko aminao zay rehetra tombona tombolomenao ahy ho velonao anao anao ny sitraka. Tsy zay afaly ahy Jesosy fa zay mafaly anao. Eny Jesosy, zany tena faniriana io. Eny Jesosy, aoko tamana ianao fanamasina, aoko tamana ianao. Alleluia. Andriamanitra dia tena te hiseho antsika mihoatra lavitra. Aoko tia taona vaovao 2022 ity dia taona hiavaka satria mihoatra lavitra amin'ny famasinantsika, mihoatra lavitra amin'ny famarinantsika. Amen. Amen. Tsy hazakazaka hiteny amin'i Jesosy tsika hoe aoka ho ambinina ho salama homeny malalan'izany na dia matory azy izy. Amen. Fa ndao tsika raha hiazakazaka dia hiazakazaka ao amin'ny programan'ny famasinana, hiazakazaka ho ao amin'ny fahamarinana. Amen. Hiazakazaka hitombotra eo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, mihoatra tamin'ny taona tokony ho tsapanao ny heriny ao anatinao hoe tena mihoatra, mihamasina, mihamazava ho ny ten'Andriamanitra tahaka ny fitaovovonan'ny masoandro. Amen. Aokaka sary an-tsaina sady ianao fa efa azonao zany. Amen. Efa hitan'ny fanahinao zany. Aoka ho mihoatra lavitra ho raisitsika hoe ho ataontsika tiry ty hoe mihoatra lavitra, alive dia tena alive. Zay rehetrarehetra omeny Jesosy, misy zavatra omany Jesosy eto androany, misy zavatra disponible ho antsika sy ianao eto androany dia aza variana, aza mierikerika fa alive. Amen. Alive zay anjaran'Andriamanitra aoka ny tananao hisokatra androany aoka ianao vonina indray zay rehetrarehetra tian'Andriamanitra omenanao amin'ity taona ity. Mety mbola tsy tonga eo amin'ilay izy ianao fa misy zavatra omanin'Andriamanitra dia aoka ianao saiteny alaiko Jesosy alaiko fa efa nomenao rombako Jesosy nisisika amin'ny famasinana, rombako Jesosy nisisika ao amin'ny fahamarinana satria zany tena sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Amen. 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 Alive sary an-tsaina fa ho hitanao, ho hitany fanahinao, ho hitany fanahinao. Alive sary an-tsaina fa ho azonao. Amen. Ho azony fanahinao, ho azony fanahinao. Lazao amin'ny tenanao alive sary an-tsaina fa ho hitanao zany tanan'Andriamanitra, ho hitany fanahinao, ho hitany fanahinao. Alive sary an-tsaina fa ho azonao. Oh yeah, ho azony fanahinao, ho azony fanahinao. Zay rehetra nampanantenay, inonino nalazay, tambazotra mpamonjy
I'm fire fantasy tiavane. I'm fama sinane. I'm fama rinane. I'm fama binane. Me oxalat. Amen. Me oxalat. Itu buang fasuavane. Day I cannot use man did not know. Oh, mas now made can now. What I'm famarin, what I'm famasin, what I'm fit yabane. Me out aloud. It to one fast so abane. Who made come and outside. Okay, no fun. Fate marcha fatene se un punwa now. Se bulat sitan mas now. Se bulat sren sup now. Se bulat snandanta o punul. Sandre fanu manache match. Yante no isuka te match. Fe fatene ne un punis. Anem not fanalaida tran. Ina mache fana pakete now. Anai kien. Anai kuet nam tinga nam yota loved. Anai kuet nam tinga nam yota loved. Yata no se fana mas no. I'm letting you something on me, and I try done. See that bitch, fat run, I done, and I am now for the mass. See, I'm done now for it to die. There is an omniot, oh, the Sasha, meet the name of Sraya, meet the name of Sraya, meet the name of the mass. I say, we are nice, I open now. Meet the name of the Father Master. Oh, the sharing, what a sharing. Hallelujah. Hallelujah. I'm pharmacy in the name. I'm pharmacy.
Ny firesanao amin'ny tomponao, ny fitokananao, oh mihoatra amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny fitiavany, amin'ny faneferany, oh mihoatra amin'ny fifaliany, amin'ny fankasitrany, amin'ny fanompony. Amen. Oh mihoatra amin'ny fankatoavany, amin'ny fitiavany, amin'izay rehetra omenanao hitoetra-pankato mihoatra lavitra. Amen. Amen Jesosy. Amen. Zay ny tena tiany Jesosy hatongavantsika ho mihoatra lavitra. Azavariana amin'ny zone de confortnao ianao, fa mivoao, mila miala tao ianao, dia mila mitombo ianao, mila mipoaka. Amen. Taona 2022 hipoahanao mihoatra lavitra, na amin'ny fanehoana ny fahalemem-panahy. Amen. Na amin'ny fitiavana, na amin'ny fanomponao. Amen. Zay rehetra tiany Jesosy dia ho filozy moramora fotsiny. Ianao dia tena hoe hidina moramora fotsiny satria tena misokatra ianao ho an'izany hetaheta izany. Amen. Jesosy izany mihitsy. Izany mihitsy Jesosy. Satria ianao ilay Andriamanitra. Andriamanitra ny fioarana mihoatra ianao. Tsy hairefesina. Ary Andriamanitra matoky ianao. Tsy miova ianao amin'ny fiainanay Jesosy. Ianao ny vatolampy. Ianao no andrakinanay amin'ny fotoana rehetra. Efa misy taona izay Jesosy solavaka eny am-pandehanana. Amin'ny fotoana mahasolavaka anay Jesosy, hainao foana ny mamadika ny faharatsianay ho fiainana Jesosy, mitondra anay foana eo amin'ny port ianao Jesosy. Na efa ny samboaravoara tany ary ny sambo fiainanay Jesosy, ohatrany efa tsy ho tonga intsony fa very tanteraka. Hainao foana no mitondra anay ho tonga eo amin'ny destination finale anao Jesosy. Makasitraka Tompo, makasitraka efa tsy miova ny herinao, ny tananao, ny fitiavanao. Je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appelle.
Tsika iorakoraka mafy be amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia, alleluia. Ino eny ty famarinany ty mpilalao anankiray sy ny fahaizany dia misy fiantraikany ngeza be fisian'ny mpanazatra azy. Mahafatatrao omanina ho ekipan'i Jesosy ianao amin'ity taona ity, ary ao anatin'ny fiomanana tokana amin'ny mpampiofana, ary izy le nanasanao tonga eto androany maraina. Mahafantatrareo ve ohatran'iza ny fahaiza manao zany mpampiofana zany? Inona ny secret n'io mpampiofana io sy ny zava-miafina na tonga azy ho tena imbattable fa na ny hery ny fahafatesana azy no reseny. Manam-baovao mafaly ho zaraina aminao androany maraina. Amen. Lay tokana sady mpandresy mandrakizay ny mpampiofana-nao, lay tsy lavo tao anatin'ny hery ny fahafatesana fa nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Izy le kitany maraina, izy le mitoetra amin'ny seza fiandrianana tsy miova mandrakizay. Izy rehefa ty dia ty miazy hatramin'ny farany. Izy le naharitra mpitiavana manangana anao. Izy le mitahiry aina sy mbola mahavelona anao androany maraina. Izy le miazona ny fofinaina eo ambavoronao. Izy le nampandresy zay rehetra teo alohanao ka nahay niaraka taminy. Ary ao anatin'ny fiofanana raha manaiky ianao hiaraka aminy, ivoako mpandresy ianao amin'ity taona ity. Halleluia, halleluia. Indro mitovy eo an-tongotrao, Jesosy io tsisy afa-tsy izao tsy anao. Siniti tiampi sati fiainana ifampierana no tena fiderana emanantuna mianguva kwanao isurunaku idera kwanao Sulu tava manita mana
Androany maraina mampona iny oka ny fananao anapaka eo amin'ny fiainanay mandrakarivo aza manaisotra ny tananao oka ny tananao hitoetra mandrakarivo eo amin'ny fiainanay mangeta etanao zahay Jesosy maniry anao fatatry zay na ao anatinay lalina tena mangeta eta loatra ny fanatrenao ianao mihitsy ny ao anatiny fonay Jesosy ianao mihitsy ny rina Androany maraina notrina anay aoko zao fivoriana zao ho fivoriana miavaka rahanay fahatsapana fa miombona aminao zay miaraka aminao zay mitoetra eo aminao zay novainao zahay Jesosy za no fandrina lalina ao anatiny fonay makasitraka dada malala mitenena aminay Androany tiandrenao zay tenena foana Jesosy sotra mitsiambaratelo rehetra zay omenao mampijoro anay eo anatrehanao fantatray fenao ny fahafenonay Jesosy ianao ny fahafenona makasitraka dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen ndotsika ity an-tanana mafy mahazo ho toerana tompoko halleloja mirabantsika rehetra indray androany maraina eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra inao fa miaraka eto amin'ny fanatrehantsika ho tronona amin'ity maraina ity amen ny herinandro manaraka azy hitrentsika ny vavaka sy fifadikanina dia herinandro ny fahatsiarovanaandriamanitra miditsika any amin'ny fotoana iainantsika sistratsika zany fahatsiarovanaandriamanitra zany tadio fa ny tompo dia miteny manokana hoe tianontsika mba hisokatra ny ao anatintsika halala fa matsiaro atsika izy amen fantatrao fa fantatrao tsara ty tantara anankiray zay ho tantaraiko androany ty mikasika momba ny Samsona zareo miboky mpitsara toko 5:20 manomboka 5:15 ka hatramin'ny 5:10 tsy ovakiko ilay izy fa somary lavalava kely fa tonga dia hiditra amin'ny votoatiny ao anatin'ny fanambarana androany maraina mba ahafahantsika miomana ao anatin'ny fanavavaka Samsona dia lehilahy mahery ary fantatsika tsara ny antom-pisiny dia nanomana azy hatrany amboaka Andriamanitra andresy ny Filistina izay nambabo ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoanany Andriamanitra ry havana rehefa hiasa izy dia tsy maintsy manoman'olona no manina ho amin'izay programa tiany ho ampanaovina azy tsy ny programa tiatsika hoentina mambavaka mba hiasany eo fiainantsika fa ny faneketsika ho manina mba anatanteraka ny programany mila fantatsika tsara fa hatrany amboaka Samsona nefa nisy profesia faminaniana ny amin'ny fisian'ilay zaza izay ho manina ampahoro ny fahavaliny Israely mba azonareo veroka ve zany hoe olona anankiray no manin'Andriamanitra hampangovotra firenena ray manontolo tiako fantatrao fa rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao dia tsy zavatra kely mihitsy ny programan'Andriamanitra ho anao tsy hoe mitady arivo Andriamanitra ny mboana fa mitady olona anankiray Andriamanitra manaiky ho maniny ho amin'ny programany
ary mino androany maraina fa eto zay olona zay rehefa tonga Samsona satria no manina hatrany ambroaka izy dia teraka niaraka tamin'ny hery izy ine niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra izy dia hitatsika miery sy ny fahefana tao anatin'izany lehilahy tao hoe Samsona zany fa natseho teo amin'ny ofo io nofo amandray io ny hery sy fahefan'Andriamanitra mahavita tatahany Samsona mivavany liona hatreny amin'ny ohatra amin'ny nonoro sara mbola mafy be fa hatreny amin'ny vavany ka hatrany amin'ny rambony ohatra ny mamoly akoho reny dia atao ohatr'izao le akoho dia ohatra ireny mihitsy ny anaovan'ny Samsona fa le izy fotsiny tsy akoho na bitro fa liona hatreny amin'ny vavany ka hatrany amin'ny rambony zany hoe ny hery tao anatiny zany lehilahy zany satria tsy herin'olombelona fa herin'Andriamanitra dia mihoatra avy ary avo amanalika eny no ny hery ananan'ny olona normal. Tiako ampatsahivina anao ry kristianina fa manana fanomezana sarobidy ianao ao anaty raha miteny Andriamanitra hoe ao anatinao ny fanahy. Zay no mahatonga ny Satana tsy mamela anao mihitsy na mamotsotra anao fa manao izay fomba rehetra araraka anao ety ivelany. Ny antony dia tsotra, raha ianao io ny tonga saina ny fanomezan'Andriamanitra sy ny alehibehan'ny fahafahanao manao zavatra amin'ny alalan'ny fisitrahanao ny fanampian'Andriamanitra dia tsisy ninona azony devoly atao akoatry ny mitazana anao any amin'izay dingana hitondran'Andriamanitra anao. Manomboka androany maraina raha miomana tsara ny fotsika hiatrika ny herinandro manaraka indray ao anatin'ny fitokanana sy fiombonana amin'Andriamanitra amam-bavaka dia be dia be amin'ity taona ity no tazan'ny devoly ohatra ny omby mijery Flora amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitaza potsiny izy hoe iny fa lasa fa tsisy ninona azony atao tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Samsona rehefa nietsika ny heriny tsy mila mivavaka, vaky io ny mpitsara ray manontolo ny bokin'ny mpitsara izay tantaran'ny Samsona fa izy tsy mila mivavaka ary rehefa nanetsika ny heriny izy ndraso ny avake omeko ohatra fotsiny ny problème ny Samsona netsy Dalila fandrika fa ny andrinan'ny Filistina mihitsy nitady izay fomba isamborana azy ary andrinan'ny Filistina niakatra nakany amin'ny ravehivavy ka nanao taminy hoe kolokoleo izy ka izaho izay toeran'ny heriny lehibe izay azahoanay mamatotra azy mba hafolaka azy dia samy anomenao sekely 100 avy izay rehetra. Dia hoe Dalila tamin'ny Samsona masiny ianao lazao amiko izay toeran'ny herinao lehibe izay azahoanao mamatotra anao hafolaka anao. Dia hoe Samsona tamin'ny raha tady vaovao fito izay tsy mbola maina no amatorany any dia osa ka ho tahaka ny olo-kafa. Dia niakatra nakany aminy ireo andrinan'ny Filistina nitondra tady vaovao fito izay tsy mbola maina dia namatotra azy tamin'ireny ravehivavy. Ary nisy lehilahy nanotrika ka nitoetra taminy tao anifitrano dia io ravehivavy tamin'ny Samsona amela ianao ny Filistina Samsona dia notosa ny tady tahaka ny famaito ny taretra rongony raha le lafiny hafa dia tsy fantatra ny heriny. Dia hoy Dalila tamin'ny Samsona iny rehefa namitaka ahy hitanareo tsy mila mivavaka akory fa tonga dia tairina tonga dia velona le hery dia tonga dia miala le tady dia variany Dalila ary tao nandainga tamiko ianao. Jerinareo ny hery sy ny fanomezana avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana dia omen'Andriamanitra mamembona tsy misy anenenana. Ary eto ilay lazaiko tamintsika tsy ho mifanehoan-kery mihitsiny no ahalalana fa hakasitran'Andriamanitra ny olona. Samsona tonga dia manetsikery nefa voateo izy nandainga tamin'ny Dalila. Azanareo fetrany tsy voatery hitenena izy na teny marina izy fa namitaka ny Dalila izy dia zavatra nitranga rehefa nandainga izy mbola nanetsika an'le hery. Nety le hery sa tsy nety? Nety le hery. Ho azavaiko androany ny antony hitokanantsika mambavaka meny fanamasina antsika androany ny fahendrena ahafahantsika miaraka amin'Andriamanitra. Inona ny andrasan'i Jesosy amintsika? Atsangany hoe ny tanan'ny olona izay tena te hahita fanotronana, tena hoe hisitraka an'izany fanotronana izany,
aza hidiny reny tananireny fa mitiafa mafy be eo an'Andriamanitra. Mino zany a fa hipartisipe tsara ianao ao anatin'ny secours sy ny révélation mba ahafahantsika tena miombona amin'Andriamanitra, tsy amin'ity taon'ity ihany fa mandra-piavin' Jesosy any amin'ny raha ao an-lanitra. Amen. Alléluia. Hitantsika tao anaty baiboly ao amin'ny boky tsara fa Samsona dia tsy mila mivavaka akory rehefa miatrika fahavalo fa tonga dia mety. Vitany Samsona manetsika ny herin'Andriamanitra ao aminy, atonga amin'ny fahavalony horava. Arivo ndray mandeha ny maramila nanantona azy, valany rano mirika anankiray ny teny tanany, ripaka dolo ireo. Tsisy tafatsangana na raha satria mihoatra noho ny herin'ny arivo mitambatra ny fahifan'Andriamanitra tao amin'ny Samsona andravany fahavalony. Zava-misy nefa dia zao, tsy mitahiry any Samsona, afaky ny aomby foana sy atateraka ny antom-pisiny ny fahafenon'ny hery tao aminy. Na mahay mampiasa hery tahaka ninona ary Samsona dia tsy nahavoatahiry azy hatramin'ny farany ny fisiny ho hery goavany io tao aminy, satria rehefa tsy ampivavaka Samsona dia tsy mahatohatra fakam-panahy. Ahoana ny mahatonga an'izany? Hitantsika fa taizany teny zany. Ny impacta mivavaka, ny fiatraika mivavaka ny fiainan'ny olona voalohany dia ny tahiry ny fiainam-panahinao tsy ho rava ny fakam-panahy aloha voalohany indrindra. Fakam-panahy tsy maintsy misy, fa ny vavaka ary fanina tsy ahatonga anao tsy ho rava ny fakam-panahy. Iza namenja amin'ny fampianarana izany? Jesosy no niteny an'izany. Matio 4:20, ny andininy 1:7. Matio 4:20, ny andininy 1:7. Halleluja. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. O Jesosy, miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany aneny fanahinareo fa ny nofo tsy manan-kery. Fa manino Jesosy miteny hoe miareta tory? Raitsika amina endrika ny zavatra anankiray ilay izy, miareta tory. Iza no mitarika anao atory? Nofo. Dia Jesosy miareta tory dia ao anatin'ilay fiareta tory tsy hoe diridirio be 7 taona afikasika ny maso fa mivavaha. Fa maninona no mivavaka sady miary tory? Manohatra ny sitrapon'ny nofo hitonanao andeha tory, fa mampanaiky nofo hivavaka amin'Andriamanitra mba hisokafanao ara-panahy. Ny hery ara-panahy dia misy fiatraikany kokoa rehefa vitanao mampandefitra ny nofo amin'ny torimaso. Zay ny tiany Jesosy ho tenenina. Zay koa ilay mifadianina. Nony io tsy fanahy fa ny nofo. Zafady, noho izany ianao raha tokony hinan-kanina dia mampandefitra ny vatanao amin'ny sakafo, fa mampanaiky ny vatanao hivavaka amin'Andriamanitra. Zany hoe mialana amin'ilay torimaso tadiavina fotsiny fa mampandefitra ny sakafo ilainy indray. Dia iny olona fipetraka ilay izy. Ozy Jesosy, mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo fakam-panahy. Zany hoe fakam-panahy tsy maintsy misy, ary Satana tsy maintsy hikajy ahatonga ny fifantohanao tsy eo amin'ilay ara-panahy fa amin'ny fifantohanao eo amin'ilay nofo. Dia ozy Jesosy, mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Jesosy eto dia milaza fa tsy mora lavo ny fakam-panahy ny olona rehefa mahery mivavaka. Na avy ny mpianatra zany dia satria tsy nijoro zareo mambavaka tamin'ny fotoana voatendry reta tory sy vavahana, ny herotra zareo. Zany ny antony mahatonga azy rehetrarehetra mivaralila daholo tamin'ny fotoana ny sakoroka izay nisamborana an Jesosy. Raha ny tokony ho izy tsy tokony ohatr'ireny ny zavatra nitranga raha ny ampina mambavaka amin'ny mpianatra. Nahitana an'ilay izy Matio 20:1-7. Rehefa tafiditra amin'ny fakam-panahy dia tratra daholo ry Petera. Reny ry fandavan'ny Petera rehetra zany tsy fampiam-bavaka. Famadihany ry Jodasy reny tsy fampiam-bavaka. Na tonga ny rehetrarehetra ny savoritaka ny tsoka daholo rehefa tonga ny sakoroka fa tsisy ny jorontsony, tsy fampiam-bavaka. Ny zavatra natrehana tsy mora fa mafy.
jesosy efa nampitandrona aza matory fareo miafy mba mihiratra ny maso sady mivavaka aleo mifantoka amin'Andriamanitra fa ozy jesosy mora babo ny fakapanahy mora lavo ny tahotra ny mpanompon'Andriamanitra rehefa tsy ampivavaka. Marka 7:10 ny 9:7 Marka 7:10 ny 9:7 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Mereta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidirinareo amin'ny fakapanahy, mety ihany ny fanahy fa ny nofo tsy mahay manao na inona na inona. Io no midika fa ny hery ara-panahy ahafahanao manohitra ny nofo sy ny filany amin'izay zavatra rehetra tiany devoly ampisarananao amin'ny tontolo ara-panahy sy ny fahafenoan'ny fahatsarana dia tsy misy ankoatra ny fanekenao iombona amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanahy mivavaka ihany. Andriamanitra dia fanahy, noho izany no fanehoana fa miankina amin'Andriamanitra ianao dia mba ahafahan'Andriamanitra miaro sy manampy ianao amin'ny fijoroanao, tsy ahatonga anao lavo ny fakapanahy, dia mila asehonao ao anatin'ny fonao ny etaeta ifandraisanao aminy amam-bavaka. Vavaka ianao, mila mivavaka. Tena ianao ndraiky mila mivavaka ianao. Tena mila tia mivavaka ianao. Jereo Jesosy nilaza fa tsy tokony ho toy ireny ny zavatra nitranga tamin'ny mpianatra, raha feno vavaka amin'ny mpianatra. Ndika fa tsy tokony handa azy Petera, tsy tokony hamadika azy Jodasy, tsy tokony hanao azy andao azy ny mpianany tao anatin'ireny ady reny, fa vokatry ny vokatry ny tsy fampimbavaka dia lasa feno fisalasalana sy fiodinana, feno fihananana, lasa feno tahotra. Ary ny fakapanahy dia tsy inona fa lahery misintona ny fifatoantsika hidina eo amin'ny nofo, ihany momba anao, feno fanahiana, feno tahotra, ahatonga ny fijoroanao tsy ho amin'Andriamanitra fa mitaonanao andahan'Andriamanitra, manamaivana tenin'Andriamanitra mihoatra noho ny feo hafa rehetra, mora zaka ny nofo fa tsy mandeha amin'ny tontolo ara-panahy, ara-panapakevitra, fijery, safidy sy ny sisa. Izany hoe rehefa ny olona no tsy matanjaka ara-panahy dia mora milefitra sy milatsaka eo amin'ny nofo, mora mandahan'Andriamanitra. Io le manamaivana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zaraina io mihoatra noho ny feo manodidina rehetrarehetra, zaka ny feo n'izao tontolo izao ianao fa tsy mijoro amin'izay lazain'Andriamanitra taminao, lavo ny fakapanahy ianao zany. Verina kely tsika eo ampitsara 2:10 teo. Raha iresaka tsika ny amin'ny Samsona, marina fa voafidy hatrany am-boaka izy, feno ny herin'Andriamanitra izy tao aminy, fa tsy voatahiry izay nomen'Andriamanitra azy hatramin'ny farany, satria Samsona raha vakitsika amin'ny bokin'ny mpitsara tsy mba hitanao zany Samsona miresaka amin'Andriamanitra fa manetsika hery lava fotsiny. Tsy mbola vakio ny tantaran'ny Samsona, fa tsy mbola nisy fotoana izy niresaka tamin'Andriamanitra zany rehefa hiatrika fahavalo, fa etsehany fotsiny le hery satria efa aky, efa nomen'Andriamanitra azy, dia efa azo ny antoka fotsiny hoe vita ny fahavalony rehefa mihetsika ny herin'Andriamanitra, dia nampiasa manana plaisir izy mampiasa ny fanomezan'Andriamanitra fotsiny. Fatany fa momba azy Andriamanitra, nanankina ny fiainana izy tamin'ny fanomezana fa tsy nanankina ny fiainana izy tamin'ny mpanome. Halleluja. Hitanareo misy toetra zay ao anatintsika, milentina mambavaka zay ao anatin'ny 2 mibavaka sy fatikanina, nanetsika manana an'Andriamanitra zany fa te hitoky amin'ny fanomezana fa tsy mahatoky an'le mpanome. Proof ny olona mitoky amin'ny fanomezana mipanika izy rehefa tsy ampy izay ilainy, fa ny olona mitoky amin'ny mpanome na miatrika firenena 3 ary Jeosafata dia mbola mendrandranlanitra ihany sy midera hoe mandrakizay mifamindrapony tsy mare dia kavalanyandriamanitra. Halleluja, halleluja. Lasa le fahaiza manao n'Andriamanitra tao aminy no ny fikirany fa tsy le Andriamanitra tompony fanomezana. Satria mbola mitoetra eo amin'ny nofo ihany sika, na dia efa zanak'Andriamanitra aza mitodika amintsika, dia mila mitandrina satria ny devoly dia mikendry sy hamelezany izy tomany atsika eo amin'ny nofo, amin'ny alalan'ny fanjonony atsika amin'ny zavatra fantany fa mahatona atsika hiala amin'Andriamanitra. Manao kajy izy. Inona ataon'ny devoly? Mijery faiblesse izy. Inona ny faiblessenao? Dia ozy izy manao kajy. Eto ny olona n'ity olona ity,
anompon'andriamanitra be eo mananjara voatendry io mitona zavatra ngezabe mitondra zavatra ngezabe io nizalaiko teto le demoniaka tao gadarena tamin'ny somaheriny fa maninona olona anankiray nitoeran'ny devoly Eninarivo nga mba tsisy Eninarivo mba zaraina tsirairay ohatra dia mba maivamaivana fa olona anankiray Eninarivo ny devoly eo aminy satria nahoana efa fantatry ny devoly fa reo tanàna folo zay voageja tao Décapolis reo niova fo amin'ny fisiny'ity lehilahy ty noho izany atao zay anangejana azy amin'ny mataranaka gada azy zanak'Israely mba ahatonga ny mission tsy ho tanteraka tsy fahavalon'io lehilahy io ny devoly fa fahavalo an'le mission izy noho izany ianao raha vo mijoro ho fantsona hitondra famonjena ao amin'ny manodidina anao dia fahavalon'ny devoly koa ianao devoly nefa tsy makaiza fa fahavalo efa resy rehefa assurenao fotsiny sy ataonao azo antoka ny fahatsarana ara-piombonina misy aminao sy Andriamanitra ny mahavoan'ny Samsona feno hery be izy ny fahavalo tonga dia raha tsisy ninona azo atao fa jerim-potsiny Samsona rehefa manitsika hery fa zao mikajy foana ny devoly hoe inona ny point atonga ny hery setrasetra mamotika antsika io tsisy fiatraika antsony fa mijaly mihitsy tsika mpahorin' ity Samsona lavo ity dia ozy izy nikajy tany amin'ny elo dalila lefa mpitsara toko fadimy ny vakio e mpitsara toko 1:10 dia ny fadimy halleloia misy olona eto androany maraina asa mahery amin'ny fiainanao Andriamanitra tena ho atsika menakafo ty fivoriany ity ary anombokosokafan'Andriamanitra ny masom-panahintsika alalan'ny zavatra tokony atao sy ny zavatra andrasan'Andriamanitra atsika mandritry ny fotoana zay ifaditsika na sy vavatsika halleloia ombokony mpitsara toko 4:9 ny 5 ary eo andrina ny Filistina niakatra nakany amin'ny raviavavy ka nanao taminy hoe kolokoleo izy kolokoleo tambatambazo meo azy zay ilainy ka izao zay toeran'ny heriny tanjona zavo ny heriny azotsika mamatotra azy fa mba ho folaka izy fa tsy vita tsony kajy hafa le izy rehefa nijery zany ry zareo dia zao be hery tsy ampivavaka mora lavo ny filana ihany Samsona tsy sakafo problemany tsy hoe tia mihinan-kanina be izy nofo daholo manko zany tsy hoe tia vie confort ohatrany hoe le zavatra tena hoe fiainana mampigalabona hoe tsara tare manana trano tsara sy ny karazany any tsy raha Samsona izy efa feno hery manana ny fahasoavan'Andriamanitra fa ny problemany Samsona vehivavy dia ozy izy mpanjaka ny Filistina zay endriky ny devoly mitondra fakapanahy hitany fa tsy ampivavaka rehefa tsy ampivavaka dia mora mikilavaka dia rehefa tratra ny tao anatin'ny repertoire hoe tia ny fahalemena alefa aso amin'izay dalila anjononana io fa tsy makay izany io dia hitantsika ny tantaran'ny Samsona fa rehefa tsy mitandrina amin'ny ara-panahy Samsona dia dalila ny namarana ny ministerany ny otariavana rehefa tsy vitanao mitsako frein dia izy nitsakony le frein dia anao ny vita ny fiainanao no mifarana rehefa tsy farananao izy inona ny zavatra nisy za tsy tantara loatra mitantara-piainan'ny Samsona androany fa te hizara aminao fotsiny aho hoe tena tombontsoa lehibe ho antsika ny mivavaka amin'Andriamanitra raisy opportunité ngeza be zany hoe mbola isa velona ianao afaka mivavaka eto fotsiny tsy tena hoe le raha riva sy le raha pesa mbola afaka mivavaka eto androany aza vela misy mialy eo tao anatin'le fotoana mandra-pahatonga ny amin'ny farany raha tsy tena renao mihitsy hoe mirehitra mambavaka ianao vao mialy eto zany hoe mitondra afo ianao mivoaka ny varavarana io amen ny antony dia tsotra ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana androany ary zay programa tian'Andriamanitra tongavana zay anovana ny repertoire ambavaka rehetra ny anatin'ny sainao hatramin'izay ampidirana n'le zava-baovao tian'Andriamanitra hitondrana androany maraina ahoana fisehoan'le izy hatramin'izay tsika rehefa mivavaka mety misy filana manery atsika foana andohalika Andriamanitra osory tsy ratsy zany Andriamanitra feno hery tsy ratsy zany Andriamanitra ampio amin'reto zavatra eto fa retiny hoe mahatonga tsy mifantoka za tsy miteny hoe tsy mety zany vavaka ihana koa ny ohatra zany rehefa niterem-penina izy tao anaty fanesoana dia zay natonga azy niazakazaka tany amin'ny tempoly rehefa aminanina avy amin'ny hely
mpisorona atonga azy azo Samuel atao takalo vity varotra atonga ny Samuel ho an'Andriamanitra dia ny zandriny 10 ho aniana tsy ratsy zany fa le androany tsotra izay le vava kely mitondra ny vesatr'Andriamanitra teo amin'ny Israely. Tsika tsy resaka dimension na valim-bavak'olona anankiray fa tsika hiakatra eo amin'ilay dimension amina valim-bavaky ny maro ao am-pon'Andriamanitra amin'ny fanekena ho anokatra ny ao anatinao ho fantsona sy fitaovana tsara ho ampelantanany androany maraina. Noho izany misy zavatra andrasan'Andriamanitra. Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra? Mijery n'ity Samson ity. Samson ne tsy hoe hiaro ny ankonany fa nantsoina hijoro any Israely koa. Dia inona ny zavatra nandrasan'Andriamanitra taminy? Nandrasan'Andriamanitra tamin'ny Samson tsy ho variana hivily lalana hoentiny filany any amina vehivavy anankiray fa nitodika hoentiny filan'Andriamanitra any amin'ny objectif sy tanjona tian'Andriamanitra hitondrana azy amin'izay planina tian'Andriamanitra ho tanterahany eo amin'ny fiainany. Zavatra tiako ho tsapanao androany dia zao, jereo anie Samson nampiodina no amarina tamin'ny hery fa rehefa nanomboka tany amin'ny farany ny zavatra nitranga, rehefa niodina foana Samson dia natory ny sekreny. Dia rehefa natory ny Dalila ny sekreny, eo amin'ny voloko ny heriko no mitoetra raha vao atao kokoraze ako dia tonga dia miala amiko hery io, tonga dia natondra izy natory dia mahagaga niondana eo amin'ny tongotry Dalila izy dia torimaso ohatran'iza loatra. Ianao ve rangahy esorina atao kokoraze rehatana amin'ny lamina ny lohanao ohatra mba ho afaka nantsy maranitra dia esorina dia tsy heninao mihitsy hoe asorina le izy. Vitanareo, rehefa manaiky hoentin'ny fakapanahy ny olona dia mahavita manolotra ny ainy na ho faty azy izy. Ary eo no maratsy ny fahavarim-barianana. Rehefa lalipaka loatra ny fitoerana anatin'ny fahavarim-barianana dia me manomboka tsy tonga saina sy mahatsiaro teny iny hoe tsy mety ny ataonao. Vokatry le fahazarana dia ohatrany hoe mety le izy na tsy mety aza. Zay le hoentina mambavaka sy fifadikanina mba hiverenanao amin'ny décision mety ialanao amin'izay tsy mety tsy maharety aka ho an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Dia inona ny zavatra nitranga? Tomany anamaky an'ity teny ity tena latsaka ny ranomasoko mijery an'Andriamanitra. Fa hozy izy ny Tompo, zay ao am-ponao sy napetraka ao anatinao zarao amin'izay miaino anao. Dia zay no entiko eto androany maraina. Mingavy ianao mba tsy konetaka miaraka amiko. Alleluia. Vao mivoaka avy any Samson fa jamba fa tsy nakatohan'Andriamanitra, natory ny heriny, niraisy ny Filistina, ny vy mamay, nampitseriny teo amin'ny masony dia tonga jamba izy. Vao jamba izy dia nitaritina satria niala tamin'ny heriny dia natao ny Filistina kilalao. Dia ndao anie hoe inotsikika vetivety tsara toko fa 9 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30 aloha. Alleluia. Alleluia. 9:20. Ary nefa nahita ny Samson zany ny vahoaka dia niderany Andriamanitra ny Filistina zany ka ranao hoe efa natolotry ny Andriamanitsika eto tanantsika le fahavalontsika mpanimba ny tanitsika izay nahabe maty atsika. Ary rehefa faly ny fony dia hoy izy, alao Samson mba hanao laolao. Hanao lalao zany ho atsika. Dia napaka ny Samson avy tao an-trano famatorana izy ka nanao lalao teo anatrihan'ireo Samson ary nampitsanganiny teo anatrihan'ny andry izy. Tanareo ohatrany hoe le mahery ny Israely lasa kilalao valim-bavaky ny devoly. Azonareo zay ny hoe Jona io tiako fantatrareo ty teny ty. Ny fitiavana tsy voatery hoe amaly izay ilainareo, fa ny fitiavana koa mety misy fotoana manohatra anareo mba tonga anareo tafaverina eo aminy.
Jona tena tian'Andriamanitra fa rehefa nandeha izy tany amin'izay lalana ho any Tarsisy fa tsy ho any Niniva, nitsangana ny tafiotra nanohatra azy, tonga nitrondro be hitely azy, efa joroko teto. Fa raha ohatra ka tsy tonga sain'i Jona tao akibony trondro dia valim-bavaky ny trondro satria nahazo aza ngeza be le trondro. Fa rehefa tonga saina izy niverina tamin'ny programan'Andriamanitra, tsisy kibony trondro ny tely azy ka tsy vitan'Andriamanitra ny amoaka azy ao. Tanareo ny herin'Andriamanitra mihoatra sy ny fanotronany dia tsy amin'ny alalan'ny vavaka ao anery azy amin'izay zavatra fantatrao fa mety, fa any amin'ilay impossibilité anao mihitsiny, ozy ianao hoe tsy vita tsony fa vokatry ny foetsenao isaina ny sitrapony, toetra le izy, toe-po le izy. Ka na ny akibony trondro aza misy toe-po miorina, avoakan'Andriamanitra taony zany fa tsy maty eo zany mandrakizay. Ny sekre amin'ny fanompona tsy ny fahaizako mampanantena anao zay zavatra ilainao fa vitan'Andriamanitra, raha ny amin'izany hainy any. Fa ny sekre amin'ny fanompona ny fanokafako ny saina sy ny fomba ampananao, alalany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao. Andriamanitra mitady olona iaina ny fahamasinany. Andriamanitra mitady olona hijoro amin'ny programany, anam-pahasahiana anao zay akasitrahany eo amin'ny fiainana. Jereo ny zavatra nitranga tamin'ny Samsona, hovakiko kely ny zavatra nisy. Efa kopaka Samsona, tsy hitany intsony zay ho tenenina. Dia hozy Samsona tamin'ilay zatovo zay nitantana azy, avy alo kely aho hitsapa ny andry izay manohana ny trano hiakinako aminy, ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary tao ireo andrina ny Filistina rehetra, ary teo an-tampon-trano kosa nisy lehilahy sy vehivavy tokony ho 3,000 izay finaritra nijeren'ny Samsona nanao lalao. Ary Samsona niantso an'i Jehovah ka nanao hoe, teto izy vao mivavaka, teto Samsona vao mivavaka. Dia hozy Samsona, Jehovah Tompo mifona aminao ndre tsarovy aho, kapaherezo indray mandeha zao indray monja ry Andriamanitra, hamaliko ny Filistina noho ny anankiray amin'ny masoko roa. Dia ny tanan'ny Samsona ny andro roa teo afovoany izay nanohana ny trano, ny anankiray tamin'ny tany ankavanana ary ny anankiray tamin'ny tany ankavia, ka niankina teo izy. Dia hoy Samsona, aoka hiara-maty amin'ny Filistina. Dia nizahany mafy ka dia nianjera tamin'ireo andrina sy ny vahoaka rehetra teo ny trano, ary ny maty ny vonony teo amin'ny nahafatesany, be lavitra noho izay ny vonony tamin'ny andro ny ainany. Eny hoe amin'izay ilay zavatra nitranga. Raha teo amin'ilay volo, raha tsy maintsy teo amin'ny volo le hery, efa sola izy vao nitarina an'ilay andry. Fa tao amin'ny vavaka, le hery tao amin'ny volo ny lasa tao anatiny, tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Hitanareo olona efa tsy tokony henona intsony satria mivadika taminy, fa vao nanomboka ny antso Samsona. Andriamanitra zany mahita amin'ny fahavoazany, tsy mahazo hain'Andriamanitra. Izy atao kilalao efa malahelo be ny fony, ohatra miandro okazion fotsiny Andriamanitra hoe roviany eo ny antso teo ny nampitomany. Ohatra mahita n'Andriamanitra zany hoe ny fony mijery Samsona vaky, satria efa nomaniny hatrany amboaka eo anao zavatra ngeza be, fa voavily lalina tany tsy tokony aleha Samsona. Rehefa tonga fotoana vao niantso teo ohatran'ny hoe zarany ara ny antso, isan'ampiny azy tena vaky foko hoe jery an'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny alehibe amin'ny fitiavanao anay. Tsy haiko na azo nareo ny eo am-poko na tsy azo nareo. Olona adala tena hita hoe ny tiavana ny mena hery, ny karakaraina hatrany amboaka, ny sairanina, ny vily lalana tsy nahatsiaro tena fa na dia tany amin'ny ditry ny fony, toka eo amin'ny dingana anankiray fa tokony ho afohy, ny antso kely fotsiny. Andriamanitra amin'ny tia indray mitoraka ity, mba tsarovy aho. Dia jereo le herin'le
voalatsaka ny teny Samson tonga dia nomeny fitsona lery ohatra teteny amin'ny Samson izy hoe raha ely ianao ny antso any tsy maty oreto teteny aminareo sokafy mivavaka tena iombona amin'Andriamanitra ny eo am-ponareo aza mandany fotoana amin'ny zavatra hafa hoe tena hoe tereny zavatra ilaina fa ataovy le atsara ny communion anareo amin'Andriamanitra miangavy androany maraina fa ozy i Jesosy io mihitsy izy teny anao analakely ohatra rano mifoky rehefa iantsonareo ka tena mifonareo matoa rehefa hoe tsarovy dia atsiaro anareo ataontsika dia tanana mafy eo anareo tena hitako mihitsy hoe le fonindray tiany zanany le fonindray tsy mahafoy tsy mahazaka hitarainany le fonindray mahatsiaro satria sarobidy loatra eo masony satria malalany sady tiany miangavy ianao androany maraina aza atao tsinitsiny zao vavaka sy fifatikany zao aza atao fomba ivelany na endrika hitana hoe mitady an'Andriamanitra fotsiny mampiasany fonao an'Andriamanitra menara mampiasa fo ho an'Andriamanitra dia jereo ny zavatra nitranga fo nivavaka izy dia notronona inona vokatra le fanotronana vokatra mbola tsy tany Samson hatramin'izay mena azy indray mandeha misy zavatra efa miandro be dia be any fa miandro ny fony fotsiny Andriamanitra hoe aseho le fanehoam-piankinany efa nanomeanao hatramin'izay dia nampiasa azy tamin'izay tianao ianao fa amin'izao sisy izao izy tsy izay tianao tsony no ampiasanao azy fa te hiaraka aminao hoe vokatry ny fiankinanao amiko ny atonga hampiasa ny heriko ao anatinao dia jereo le vokatra ny olona maty ny Samsona tamin'io dia mihoatra lavitra noho izay matiny nandritra ny andro ny ainany rehetra eno ity vaovao mahafaly ty rehefa ny fonao no maneho fanehoam-piankinana amin'Andriamanitra manomboka mirehitra ao anatinao ny fitiavana azy izy no ampijoro anao eo amin'le toerana anatanterahana izay zavatra mpanaoviny hotronon'Andriamanitra ianao mahita amin'ity taona ity ro voka-pijinjam-panahy omen'Andriamanitra anao ho mihoatra lavitra noho ny fotoana vao nanoloranao tena omen'Andriamanitra fois mille tsy maharety ao an'Andriamanitra halleluja ny antony iovy ianao manomboka ho tsapanao ny eo am-poniny ray ho hitanao le vesatra ho aminy horenao ny etaetany hiteny aminao izy hoe raha hiantso ahy ianao dia amaly ianao atsoya dia ho valiko ianao aneoko zafa mahagaga sarim-patana izay tsy fantatro na ianenao hatramin'izay efa niantso ahy hozy izy tamin'ny Samsona raha taloha kely ianao niantso dia tsy ohatr'izao ny fiainanao fa satria tary ianao vao niantso dia mbola tia nomboka miaraka aminao saingy satria baden'ny otany ao anatinao dia tsy mety misokatra ve mifonao Samsona hozy izy ino ty famarinany ty raha tsy baden'ny otany vision any Samsona tsy nangataka ny ho faty izy fa nangataka mba ho velona hirécupéreny izay tsy nety tany aloha satria rehefa nanaiky Andriamanitra anome dia nidikan'izay tsy hoe sorontsolo le hery teto Andriamanitra efa nanomana ny fidiran'ny hery ao anaty fa tsy any volondohan'ny tapahana tsony taoriany vavaka ny fahatserovanaN'Andriamanitra anao dia ampisy transformation ara-pifandraisana misy eo aminy sy eo aminao tsy amin'ny endrika ivelany tsony fa miroso lalina kokoa satria ny vavaka avy ao anaty avoaka fa tsy any ivelany ampidirina tsy maharety ao anaty mba fantatrareo ve ny alalina izany ianao miantso an'Andriamanitra amin'ny etaeta Andriamanitra fa mangetaeta ny amaly ianao ianao indraindray manamafo
dia mieritreritra hoe tsy hainao ntsony izy nefa izy efa mitebiteby be mihitsy ny sao dia tsy antso atsony ny zanako noho ny fahatalana miandry azy eo amin'ny toerana anankiray miandry anao amin'ny toerana anankiray Andriamanitra mba hitsono ny anarany dia amaly ianao izy mahafantatra ve fa sarobidy eo masony ianao malalany sady be voninahitra ny tiany mahafantatra hoe fa ny ainina tolony mba tonga anao vovojy mahafantatra ve ny alehibeany famindram-po ny tehirizana ianao ny niny ny kipo ny jery ny adalanao hatramin'izay Samsona dia ampatsiaro anao androany maraina inona ny andrasan'Andriamanitra aminao hozy Samsona Jehovah mifona aminao tsy nahateny tsony Samsona hozy Samsona hoe vita ny fiainako fa zao mety tary zao fotoana zao fa mifona aminao a Jesosy mba mahatsiarova amin'ity indray mitoraka ity mba mahatsiarova amin'ity indray mitoraka ity mba tsarovy amin'ity indray mitoraka ity dia ny zavatra voaraiko vo vita mivavaka Samsona tonga dia feno hery izy tsaroko ny lanja ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia tsy haro zava-tsoa amin'izay mazoto mitady azy tsaroko ny tenin'Andriamanitra fa maninona Samsona raha nanao vavaka hafa fa tsy io ny vavaka nataony satria efa nisokatra ihany ny fon'Andriamanitra ny fonana impeccable fa nampitodika an'Andriamanitra ny fanenenana sy ny fibebahana mety satria nampitodika an'Andriamanitra hijery ny Samsona fa mivavaka natao amin'ny Samsona tsy tokony teny izy hoe aoko fa miara-maty amin'ny Filistina fa tokony teny izy hoe tompo ampahirato ny masoko avaozy ny ato anatiko mba hafahako manohy ny fanompokondray fa tsy verina amin'ny nataoko teo aloha tsony aho raha zay no nataony satria efa nety Andriamanitra dia mbola nety ny zava mbola mihina Andriamanitra tompon'andro izy vitan'Andriamanitra niaro azy zara ohatra n'izao fotsiny le andro dia maty ny manodidina azy fa tsy nakasika azy satria ny fiarovanaandriamanitra dia miafina ao ambadiky ny toe-po mbavaka misy fanambarana mahatakatra amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fiarovany ary ny heriny raha mba namaky salamo Samsona dia nafantatra ny salamo 103 misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra izay mamela ny eloka ao rehetra sy manasitrana ny aretinao rehetra afaka nahiratra Samsona afaka nahiratra izy amin'ny fomba mahagaga vitan'Andriamanitra nanome maso azy satria afaka nahazo antoka ny fananany tombony mbola ahafahany manohy izay tokony hampanovon'Andriamanitra azy tsy azon'izay zavatra rehetra nataony tany amin'ny lasa sakarany programa io raha tonga saina ara-potoana izy mahita olona androany maraina ty maraina ty ho tonga saina ara-potoana ianao andray fanapahan-kevitra ianao androany atonga amin'ny fon'Andriamanitra ifaly anomboka vaovao miaraka aminao indray tsy maharety eka ho an'Andriamanitra halleluia halleluia toy izay ene Samsona mba niantso an'Andriamanitra foana navita mivavaka tamin'ny androm-piainany ray manontolo voatahiry ny fijoroany mba tsy rava ny fanompony zareo na samy hafa ny Samsona sy Daniel olony vavaka Samsona olony hery ny hery tao amin'ny Samsona nahavitany nandrava firenena fa ny vavaka Daniel nahavitany nanarina firenena samy niatrika liona izy roa lahy Samsona niatrika liona fa tsy maintsy nitolona fa Daniel natrehany liona fa nijerijereny ny hery mivavaka manakombona vavan'ny liona fa ny hery niosotra manasamaka vavan'ny liona misy zavatra tsy azonao misy zavatra tsy tafiditra tsara ny tiako tenenina za tsy mandaa hoe tsy ilaina ny hery fa rehefa feno vavaka ianao hotronina tsy mila mampiasa hery fa kalmen'ny herin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ny fanotronona mavita mikasika apetihana liona ongotana amin'ny fotoana ijoroany Daniel hoe tsy fihinany tony ny fanotronana mahatonga ny Daniel ho tazan'ny liona hitovy endrika aminy satria taranaky ny liona Joda
halleloia. Ny fanotronana afaka jereo tsara fa Daniel tsy nanaiky mihitsy Daniel fa vavaka ny samborana azy ny andavaka ny liona vavaka olo ny vavaka izy rehefa ny olona misitraka fanotronana dia olo ny vavaka izay olona izay olona tsy te handeha amin'ny fatoki-tena amin'ny fatoky ny sandriny na amin'izay fanomezana isarany amin'Andriamanitra satria voafehiny mampiasa an'ilay izy ohatran'ny Samsona fa olona matsapa ny faiblessiny fa raha tsy misy Andriamanitra ny fiainany noho izany tsy maintsy miantso amin'Andriamanitra foana izy tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra foana izy tsy maintsy miantehitra amin'Andriamanitra foana izy. Daniel no anarany teo izy Andriamanitra miankina amiko tsy maintsy hotroniko fa ny olona maleo tena mety resy eny an-dalana ihany na be fanomezana azy. Mafantatrao amin'izay raha fantatrao ny alalany zany zavatra toriko zany tsy sisika amin'ny fanomezana intsony ianao fa hiantehitra kokoa amin'ny mpanome. Misy zavatra tsy azotsika hitanao le révélation tsy mifototra intsony any amin'ilay mahazatra tsy révélation fampanantenana zavatra révélation fampanantenana an'Andriamanitra. Rehefa eo Andriamanitra samy lioandreo fa ny anankiray liona mitonantonana ny anankiray liona miataky. Rehefa hotronony ianao ny fahavalo izay manafika ianao lasa ohatran'ny mahatsiaro tena hoe mitonantonana makeo aminao satria tsisy ninonninona azo ny atao ianao amin'io fotoana io efa anjely fotsiny manodidina anao na tsy hitany masonao ara rehefa tonga olona mety amin'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga antsika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia zao tsy tonga tsika hiteny amin'Andriamanitra hoe zao ny ilaiko avy aminao fa ozy ianao hoe ianao no ilaiko ianao no iriny foko ianao no ilaiko tario ahitanao ianao no ilaiko Jesosy ianao no ilaiko ianao no iriny foko no iriny foko ianao no ilaiko tario ahitanao ianao no ilaiko Jesosy ianao no ilaiko ianao no iriny foko no iriny foko ianao no ilaiko tario ahitanao tario ahitanao ity indray aho ho tompo hitoetra ny lanao ndraindray to miantso vozy anaty tahotra ny maraina nefa aho tsy angataka aminao ty aho ilaza fa tiako ianao tindray atompo itiny aho tompo hitoetra ny lanao ndraindray to miantso votsy anao
anaty tahotra anio maraina nefa tsy angataka minao tsy ao ilaza fa tiako ianao tiako ianao nefa tsy ampiny teniko fantatro fahitanao tompo miaty laliny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy mio tiao ilaza fa tiako ianao tiako ianao nefa tsy ampiny teniko fantatro fahitanao tompo miaty laliny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy mio tiao ilaza fa tiako ianao tiao ilaza tiao ilaza fa tiako ianao tiao ilaza minao Jesus ilaza fa tiako ianao asolege mas reko sapra suminasindes eu falake barasinda das brasos mandreny présence an Jesosy miaraka amintsika eto ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo miombony eo amintsika izy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra fa miaraka aminay ianao sotra fa mbola miteny ianao hoe mahatsiaro anay ianao fa iza moa zay Jesosy mety mbola adala no Samsony zay tsy ny fahadalanay fa ny fidiananao anay mahatsiaro ny teninao hoe mpanompoko efa fidiko ianao ka tsy mahaliko misaotra Jesosy te hiombona aminay te hiaraka aminay te ho eo aminay te anakaiky anay te iray lalina ao am-ponay zay nefa fanilika ane zay Jesosy fakofako zay tena maro ianao zanak'Andriamanitra ianao manana ny fahamasinana faratapony tsy tantonao nijery ny fahaverezanay nidiny ianao Jesosy nidiny ianao nisitina anay niakatra ianao ndiovinao zay namindranao fo zay nisairananao zay Jesosy andro ny maray zay raha iombona latabatra aminao matsiaro ny fonay te hiteny hoe ampy zay Jesosy ampy zay Jesosy ampy zay ny fahadalana miditry ny fo ampy zay ny fahazarany ratsy ampy zay ny fanomezana lamosina ny sitraponao ampy zay ny fampandeferana anao lava am'izay zavatra takino aminay kanefa tsy mety hijoronay Jesosy misotra tamin'ny fotoana androany sotra amin'ny fanangananao anay androany sotra ao anatin'izao vavaka sy fifadikanina zao fa marina ny teninao hoe tsy mahafoy ianao misy fotoana aza Jesosy na zay tsirairay avy reto mahatsapa hoe na zay raha tady sy havita amela eloko amin'ny tenanay zany mahatonga anay manamelo tena tsy vitanay mamela ny eloko ny tenanay fa ianao na samy saony efa niotona nanao zay nampalahelo anao azy
efa natoro zao le hery hoe atao volondohako voaniandro Samsony Jehovah Andriamanitra mba tsiarova amin'ity indray mitoraka ity teo no eo dia namaly azy ianao zany mifanantenako androany maraina tsisy adala beto Jesosy ka tsy vitanao manova azy tsisy faran'izay tsy mendrika eto ka tsy tokony hisokatra ny fony any antena ny fitiavanao fa lehibe zany fitiavana zany andray androany maraina ohatry ny mahita ny tananao misokatra zany akipio an'iny masonao dia mba saino ane iny ianao efa trotraky ny ady saina iny ianao efa reraka avy any amin'izay misy ianao iny efa nanao zavatra tsy mety ohatran'le zanaka adala mbola ndray avy izy miasa saina alohan'ny hodina latsa zao no azoko eto tsy maintsy miomana aloha fa ny teniny eo satria eritreretinao hoe ohatran'le any an-tsainao ny ao anatiny ry Maria Magdalena zany moa dia efa ny maso mpitazana efa miteny an' Jesosy mihitsy ny hoe angamba dia tena olona efa miaraka nandry tamin'ny Maria Magdalena Jesosy nefa tsisy ifandraisany amin'ny masina amin'ny fahavetavetana mandrakizay noho ny alehiben'ny fitiavanao satria tsy nanilika nizaniza mihitsy ny ianao Jesosy fa na ny olona tokony ho tiram-bato amin'ny fiarahamonina salam-baraka azy mbola nanaiky ianao nitoetra niaraka taminy sy teo hita masina nanaiky nitoetra ny ekenao hikasika ianao izy zay anefa rehefa mba matsapa fa masimasina kely dia aza miarakaraka amin'ireny fa reny olona tsy masina fa nitongotra ao mihitsiny ny volondoha amin'ny mpanota ny teo atongotra ao nefa tsisy ifandraisany tongotry ny fahamasinanao amin'ny tsy masina zany mandrakizay fandroany Jesosy velona ny eo anatin'ny fonay fa afaka manantony zay afaka mitoraka zay afaka mikasika zay Jesosy satria ianao efa miteny fa fitiavana mandrakizay nitiavako anao zany nampaharetako ny famindrapoko anao dia saino androany iny ianao manantony iny voatazany Jesosy fa misokatra amin'ny fonao hoe androany maraina tena tsy ataoko ambany zavatra tsony ny sitraponao hitoetra ao an-tranonao tsy ala aminao tsony mandrakizay dia iny ianao mihazakazaka tonga dia mamihana zay fa mieritreritra hoe voakanota androany ianao indray nanomana ombo mifa akanjo tsara tare peratra verina dolo ny autorité ny fiarovan'Andriamanitra tafio Jesosy Kristy halleloia androany tena afakely ty fiombonina androany tsy Jesosy tena afakely ty fiombonina androany ty halleloia sokafo ny fonao dia mivavaha amin'Andriamanitra sokafo ny vavanao mitenena amin'Andriamanitra androany ny androanyko Andriamanitra dia androany mpiombonana sokafo ny masom-panahiko ifakahita aminao androany ifakahita amin'ny fahatsaranao ny foko ny fanahiko ny saiko sy ny momba amanontolo iombona tanteraka anaiky ny sitraponao androany ninona programa tianao tanterana tia irao Jesosy manaiky anao tanteraka ka ny fifoazam-panavy aminao ikorina marina mba ho kristiana authentique zay tena izy fa tsy kristiana mivelany fotsiny amin'ny teny tsy fantatra fa mitoetra tena tsisy hamantarana mihitsy hoe kristiana fa vonona androany anovany zavatra rehetra Andriamanitra anolita ny zavatra rehetra hoe atongotra ao Jesosy milanao ianao ny ilaiko tsy mila zavatra fa Jesosy ianao ny ilaiko ianao ny ilaiko ampiomboboa ampiombona fanahy ampiombona tena ao anatin'ny fonay amin'ny firaisana tanteraka aminao makasitraka Jesosy misaotra Jesosy Jesosy tomo tamin'ny alazena madiana azy tena indray ny mofo izy rehefa nisaotra izy teny vakiny dia ozy hoe tia ny tenako izay vakina ao anareo zao natao fahatsiarovana misaora azy tak izany koa ny ranom-boaloboka izay manambara ny rany Jesosy izay mikorina nalatsa ny tao Kalvaria ireo revi-taona lasa tamin'ny dia kapoka taminy dia latsaka koa ny rany
dia hozy Jesosy hoe nikapoaka ozy izy dia manambara ny rano fanekeko vaovao izay nalatsako anareo famelana ny eloko sy ny fahotanareo ka nao vinanao vida rozy izy mihinana mofo sy misotro mikapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo mandrapiaviko ndao tsika kasitraka sy sotra azy ny amin'ny fanekeny ny meny tenany sy ny rany ho fanatitra atsika isitrahana satria mari-panehoana ny fitiavany atsika tena resy lahatra tompoky hitodika amin'ny eo akaikinao dia teneny izy hoe voavela ny eloko tsy vitanao mamela azy hoe adinoy ny lasanao fa voavela ny eloko misora azy inirana iny lay ny aretanao ilay azo fitsaliny mafitaminao fa ianao ireria ianao no manitiza ndao tsika no hofantanantsika any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka sy tompony tompo ndao tsika araka hita amin'ity androandroany ity fa lay mendrika ho amin'ny fiderana lay mendrika ho amin'ny fankasitrahana ny ataony hevitsika mantanteraka amin'ny famonjena sy ny fijoroantsika ho amin'ny sitrapony tanteraka halleloia mihoatra ny fahalehibeazanao mihoatra ny fahatsaranao mihoatra ny famendrenao Andriamanitra lehibe loatra ny fitiavanao tsisy famendrena mihoatra ho amin'ny fiderana sy fiankofana raha tsy ho an'ilay tokany eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ivavaka tsika androandro tiaka ianao amin'ny toerana misy ianao tena anokatra ny vavanao mientso mahery androany aza vela isy anakana anao hoe eno mivavaky ny eo akaikinao fa ataovy tena le etaeta sy ny fahafenony ao anatinao ny anokafanao ny vavanao eo anatrehan'Andriamanitra aza vela isakana feo anatrehan'ny rainao ianao androany halleloia miteny amiko Andriamanitra androany asandrato avy eo amin'ny vavanao ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra sotranao zay raha ny amin'ny fahatsaranao sy ny famindraponao ny amin'ny famonjenao anay ny amin'ny fitiavanao anay fa mendrika ianao ny fiderana sy fitsahoana bony indrindra amin'ny mahampanjaka anao tsisy mihitsy nitaka anao amin'izay Andriamanitra sotra ny amin'ny fofonay ambavoronay ny amin'ny tanjaka sy fahasalamana tsy voavidinay vola tsy voavidinay arena tsy vita amin'ny fanirinay fa tananao fotsontsotso ny miasina anay Andriamanitra makasitraka anao zahay manandratra anao zahay fiderana anao sandratra eo anao fa mandratana avy amin'ny fo noentinay mana fakasitana amin'ny fiakofana eo anatrehanao fa mendrika mandrakizay anao halleloia sotra hatramin'izay Andriamanitra mbola mitoetra mahatoky foana eo amin'ny fiainanay makasitraka Andriamanitra noho ny famindraponao isan'andro eo amin'ny fiainanay deranao zahay manandratra anao zahay fa lehibe ny famindraponao lehibe ny fahatsaranao lehibe ny fahasoavanao lehibe ny fanasitananao lehibe ny fiantohanao lehibe ny fanambinanao lehibe ny fitahinao lehibe ny fiarovanao anay halleloia makasitraka amin'ny fahafenona ao anatin'ny fonay zay Andriamanitra mifankahita aminao zay
mifankahita aminao zahay, manandratra anao zahay, manome voninahitra anao zahay. Sotra tamin'ny fotoanandroany maray, sotra amin'ny tenim-paminanina, sotra amin'ny tenim-pahamarinana, sotra amin'ny fanontolona, sotra amin'ny fanatena, sotra amin'ny révélation hatramin'izay ka hatramin'izao, sotra amin'ny famangina Andriamanitra, sotra amin'ny fahatsiarovana Andriamanitra. Makasitraka raha manome voninahitra anao zahay. Zahay toy izao dia tsy noho zahay fa noho ianao. Ny fandresenay dia tsy avy aminay fa avy aminao. Ny fiainanay androany dia tsy vokatry mivavaka na valim-bavaka fa no mifitahinao Andriamanitra. Sotra Tompo, sotra Tompo. Averenana amin'Andriamanitra daholo ny fahatsarana rehetra amin'ny fiainanao. Averenana amin'Andriamanitra daholo, averenana amin'ny fanandratana ilay izy. Halleluja. Sotra raha matsiaro zahay. Raha tsy teo amin'ny fiainanay ianao, efa tsy toy izao intsony zahay. Midera anao zahay, mankalaza anao zahay. No ny hery ny famindraponao sy ny fitiavanao, no ny afo ny famindraponao mirehitra eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Sotra amin'ny tolotsaina, sotra amin'ny fahendrena, sotra amin'ny fanambarana, sotra amin'ny fierovana, sotra amin'ny fandresena fakapanahy. Sotra Jesosy, ianao tao ambadiky rendetra rehetrareny Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Avofany amin'andro tanao dia misorazy, 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 misorazy. Fa iza ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana. Andriamanitra mihoatra amin'ny zavatra rehetra. Ilay batery sy fierovana ho anay, ilay miady ho anay, na dia ao anatin'ny fotoana ny famaizinanay azy. Tsy mijery fotsiny anay fa miazona anay amin'ny tana maherim-pamindrapo, na dia any amin'izay mety efa hisy riska sy fampitena azy. Mbola misy tanana ngeza be sady misy diapantsika eo an-tanany milaza hoe indro efa vita tomboka avatsy atao am-pelantanako izy ary mandany dia ao anatyako mandrakarivo. Halleluja, halleluja. Izao Andriamanitra zao, zao le mpanjaka totoa, zao le miditra varavarana fahagola. Reo fahagola nikatona hatramin'izay hidira amin'ny mpanjaka amin'ny voninahitra amin'ny fahatserovana. Tsisy vato mifanongoka tsy horavana eo, ary tsisy endrikiniota mahatototra anao ka tsy vitan'Andriamanitra mamafa azy. Mahery ny rahan'i Jesosy, mahery ny rahan'i Jesosy. Ayaka warabalibono shekatana. Halleluja, halleluja. Jesu panjaka malaza, nutumpu panjakanay, mahery sy tsara indrindra ka izy no arona. Mendrika ankalazaina no ny herini, tany sy lanitra koa ny soa mandazany. Ny tompo mpanjaka mahery, miaino, oh miaino, avy manaky toko izay, na tompony hery anao, tsy misy mitsy mitoanao, tsy tratry saina ny herina. Ny fiderana zay entina raisore miaja tolotrana mety raisuiza. Tumpu pandahatra ety manao zao rehetra izara sy tendry ataony dia tsara sy maso. Alleluia, uadiniavu face solutupuna ritupu panzaka maerio. Miainu, miainu,
sambatra ozy izy a ninona sy mangetahita amin'ny fahamarinana fa izy no ovokisana. Daontsika angataka amin'Andriamanitra, angataka amin'i Jesosy tsika mba hisy etaeta ao anatintsika, hifandray amin'Andriamanitra ary hifandray amin'Andriamanitra ao anaty vavaka. Mazava le sujet a, tsy hoe hifandray amin'Andriamanitra fotsiny fa hifandray amin'Andriamanitra ao anaty vavaka. Dikan'izay a, ny etaetanao hoe za te hiaraka amin'Andriamanitra, za te hanompo an'Andriamanitra, te hiombona amin'Andriamanitra, dia tokony konkretizentsika na hoe aseho antsika ao anatin'ny vavaka, dia amin'ny alalan'ny vavaka no iresantsika amin'Andriamanitra fa mangetaeta azy tokoa za sy ianao. Amen. Farita ao anatin'ity vavaka iarahantsika eto ity izao ny etaetanao an'Andriamanitra mandritry ny taona. Ao avao ny tananao dia asa anatin'ny vavaka, atao vavaka feno mirehatra misy afo. Rehefa hoe misy hafanampo ao anatinao tsy avelanao andalo foana ity fotoana ity, mitenena mafy miresa mafy amin'Andriamanitra ianao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, sambatra izay omenao révélation, ampahafantarinao fa Andriamanitra manome fahavokisana ianao, manome fahavokisana an'izay mangetaeta. Androany maraina anatin'izao intercession anatin'ny fifadiana izao, hoentina eto anatrehanao mandritry ny ty fotoana maraina ity, ny etaetanay mandritry ny taona, etaetanay hifandray aminao, etaetanay hifandray aminao amin'ny alalan'ny vavaka, mba tsy hisy fotoana very, mba tsy hisy fotoana foana, ary mba tsy hisy fotoana eo amin'ny fiainanay ka tsy hivavaka aminao zay. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, entina eto anatrehana tompo mba tsy ho varim-bariana, mba tsy ho varim-bariana ny zanaka tsiraray avy mandritry ny ty taona iarahanay sy iombonanay aminao ty, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a. Amen. Sanatiny fisaorany amin'izay sujet zay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Mankasitraka anao zany amin'ny fanampiana feno indray amin'ny alalan'ny fanahinao. Mandritry ny ty taona ty tsy hisy ho varim-bariana fa hiseho avy ao anatin'ilay etaetanao a, etaety hifandray aminao a, amin'ny minitra segondra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Daontsika hivavaka ho maro toeranao anatintsika ny fiankinantsika amin'ny mpanome mihoatra noho ny fiankinantsika amin'ny fanomezany. Angataka amin'ny tompontsika mba hihoatra ny fanantenan-javatra zasy ianao, fa tena ho tafiditra zato isan-jato ao anatin'izany hoe fanantenana an'Andriamanitra zany. Hibitsika amin'ny fanamasina ny fotoana hiatrehanao ny fiainanao mandritra ny taona ity, ampatsiaro anao hoe aza mijanona eo amin'ny fanantenan-javatra, miekara eo amin'ny fanantenana an'Andriamanitra. Aza mitady fanafody fa le mpanao fanafody tadiavina. Ao avao tananao teneno mafy ny etaetanao amin'Andriamanitra. Resao aza miaino akory ny eo akaikinao, aseho amin'Andriamanitra fa mirehatra ianao. Tianao ty taona ty tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra ianao, tsy ho latsaka intsony, angataka indray sy hiombona, angataka eo amin'ilay fanomezana, fa ho karazan'olona ianao, hifandray, hiombona, angetaetan'ilay mpanome. Asanato vavaka ao, asanato vavaka ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, amin'ny hafanampo, amin'ny feo mahery, amin'ny firehetana tompo, nanofa ho fanahitana amin'ity maraina ity, angatana eto anatrehanao ny fanampiana feno, ho marina aminay zany fanambarana zany. Mba tsy hijanona zay eo amin'ny fanantenan-javatra, ho tafiakatra zay eo amin'ny fanantenananao amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, tsy katona amin'ny masonay ho voafetra eo amin'ny fanomezanao, fa hisokatra ny masom-panahinay ahitanao mpanome amin'ny androm-piainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Fafantaranao dia hisaory izay sujet zay fa efa mivaly. Misaotra raha eo, mankasitraka tompony amin'ny fanazarana tsara omenao anay, misaotra ny amin'ny fitarianao atonga amin'ny fiainanay tena ho ankasitrahanao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy a Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Bokin'ny Korintiana voalohany toko faharoa dia manambara, tsy misy mahalala ny ao anatin'ny olona lalina, ny ao am-pon'ny olona lalina ankoatra ny fanahy ny olona io. Dia tahaka izany ankizy izy tsy misy mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra lalina ankoatra ny fanahin'Andriamanitra. Zavatra angatantsika mba ho vavaka mitondra ny vesatr'Andriamanitra ho an'ny maro. Tsy resakitsika hoe mavesatra ho anao ny tompo. Tena akaikinao kely loatra raha mavesatra ho anao fa mavesatra ho amin'ny maro mavesatra ho ana firenena
mavesatra ho ana continente hoe a mavesatra ho ana génération hoe a mavesatra ho an'ty tany ty manontolo hoe amen. Tena hoe eteo mivavaka zao hoe mandritry ny taona dia tsy aly eo amin'ny fifantohanao ny mampavesatra ny rainao. Efa haitsika izany lesony zany a fa ny zavatra omen'Andriamanitra antsika dia tsy ho anao rery. Amen. Raha ianao zao androany maraina mangataka hoe sosisy fefany omby ray camion nomeny hitanao le fanoarana dia olaninao zay kely olaninao ve le ray camion e. Nisy taontsika tamin'ny hafanampo namon'omby tany amin'ny Toby ho an'izay natsiaro an'izany amon'omby e alleluia fa tena mitsotra aminao marina fa mivoakatra any amin'ny fahavorona le izy tena terena ngatsy anampy vary maraina mbola misy lokany eo satria maninona tonga ny fitobahana ka ny fitobahana ny fahavokarana ny hery ny fanaovan-tsoa ny fahasoavana ny karazana fanomezana be lehibe omen'Andriamanitra tsy mety raha hijanona ho antsika rery natao ho zaraina tsy tafapetraka anefa izay raha tsy miombona amin'Andriamanitra tsika ampitoetra an'izay. Inona le sujet tompo mandritry ny taona dia hatsapa ny vesatra ao am-ponao ho an'ny maro. Asarato mivavakao asarato mivavakao sokafo fonao dia mitenena mafy fa maninona mila miteny mafy satria miteny mafy ianao mba tsy hoeninao zavatra tenen'ilay olona akaikinao. Asarato mivavakao ataovy mirehatra sy mafana ianao miresa amin'Andriamanitra mba hisy vesatra ao anatinao aza velangina ny vavanao aza mandeha fanimpona mahazatra aza hoentina fotsiny vesatra ao aoka iotra ny vesatra ao ny vavaka ataonao maka tamin'Andriamanitra mba ho teraka ao anatinao ny fahatsapanao ny vesatra Andriamanitra ho amin'ny maro ny vesatra Andriamanitra ho amin'ny firenenao vesatra Andriamanitra ho an'ireo mpanota be dia be manodidina anao sy mifankahita aminao sy mifanena aminao zay tsy mahafantatra ny bisy-ba famonjena raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta entina eto anatrehanao ny fahafahany miatrika ny titon'ity miaraka mivesatra ao am-ponao ho amin'ny maro miaraka mivesatra ao am-ponao ho amin'ny maro ho voninahitra ianaranao rery any tsy ho karazana fombafomba tsy hoe modimody matsiaro zay fa tena iombona amin'ny fonao ka zay mavesatra aminao dia avesatra aminay avereny zay vavaka zay tompo zay mavesatra aminao dia avesatra aminay avereny ho isaroatelo tompo zay mavesatra aminao dia avesatra aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Avafontananao dia mino raisampinoana amin'ny valy mankasitrahan'Andriamanitra mitsahara mandritry ny titon'ity tsy ho diso ny fahatsapanao ny vesatr'Andriamanitra ao am-ponao ianao saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka tompo afaka nitondra ny fonay zay teto amin'ny altara teto amin'ny fanatrehanao misaotra fa tsy handalo fo ny titon'ity taona iarahanay amin'ny vesatra ao am-ponao mankasitraka ray eo misaotra ray eo misaora asanaton'ny fisaorana nandray zavatra tsara be anao androany maraina ankasitrao Andriamanitra ankasitrao misaora azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandao tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy e! Doka tsika tiaka mafy be ho an'i Jesosy e! Alleluia! Alleluia! Ony amin'ny Loka 5:7 ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka tamin'ny niataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Amen. Jesosy mitarika antsika tsy hiazona ny zavatry ny tany fa tiany ianao hiataka hibanjina azy ary hanana anazy fahatokiana. Petera rehefa niala tao amin'ny nivoaka tao anatin'ny sambo ka nandeha tamin'ny teo ambony rano rehefa niteny tamin'i Jesosy hoe atsoy aho eny aminao raha teny ianao marina io dia niala tao anatin'izay fa maharana amin'ny tany zay tsy ankina amin'ny nofo fa hibanjina an'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka amin'ny fotoana rehetra dia mifantoka sy mibanjina an' Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra dia mifantoka sy mibanjina an' Jesosy Kristy araky ny mahafahazarana tsara an'izay fifantohan'izay asandraton'ny vavaka ao raha io amin'ny anaran'i Jesosy tonga izay mitondra ny mombanay rehetra ny masonay ny vavanay ny lelanay ny fiainonay mombanay rehetra dia aoka hifantoka aoka hibanjina anao amin'ny fotoana rehetra asainao miataka amin'ny tany zay tsy hihevitra ny amin'izay mety hifaka amin'ny tany fa hihevitra ny amin'ny fiombonanay
fifandraisanay tanteraka aminao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta ho fahazarana eo amin'ny fiainanay ary tsy fahazarana tsotra fa ho antom-piainanay isanandro zany izany ny omananay ao anatin'izao fifadikan'izao misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Vavakisika fa amin'ny fotoana anankiray ianao mahita an' Jesosy niona tamin'i Jesosy niona tamin'Andriamanitra dia misy voany fahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatinao. Samsona raha ohatra ka nomanina ho mpanafaka ny zanak'Israely hamono ny Filistina amin'ny fotoana anankiray tao anatin'ny faharatsiana tao anatin'ny fahaterena tanteraka dia nisy an'izay tao anatin'ny Samson zay nahita ny fahatsaran'Andriamanitra ka nahatonga azy hoe raha vao miverina amin'ny Jehovah ka manonona vavaka dia tonga izy hamonjy. Tahak'izay ihany koa ilay zanak'Adala rehefa tao amin'ny trano ny rainy feno fahafenona ka nandao an'izany trano zany tamin'ny fotoana anankiray nisy faharatsiana sy zavatra fanerena ny ainana dia nahatsiaro izy hoe misy an'izay Jehovah, misy an'izay ray zay tsara sy mendrika fandeha iverinany. Tsika tsy hiandry an'izay mety faharatsiana iseho amin'ny fiainantsika fa isika amono an'izay fahitana ny fahatsaran'Andriamanitra zay ary manatona azy isanandro aneo an'izay fahatsaran'izay. Vavakisika mba hitombo amin'ny fitiavana noho izay fahatsaran'Andriamanitra zay. Ny fitiavana mantsy tsy hoe mandeha amin'ny sentiment. Raha ny sentiment dia mety ho leo ianao amin'ny fotoana anankiray izay mahatonga ny hoe tena leo hisaraka sy ny sisa fa ny fitiavana dia miankina amin'ny safidinao isanandro ampitombo sy hiaiky hitombo ao anatin'izay fitiavana zay arak'izay fitiavan'Andriamanitra zay. Vavakisika androany mba tena ho feno fitiavana an' Jesosy tsy ho amin'ny sentiment tsy ho amin'izay zavatra misy fa tena hoe fo latsapaka sy lalina atao anatintsika izay fitiavana an' Jesosy zay amin'ny safidy hitombo amin'ny safidy ny etaita hitombo amin'ny fitiavana marina anehoana an'izay fitiavana an' Jesosy zay. Asa anatin'ny vavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mitondra ny fonay izay eto anatrehanao amin'izao ora sy fotoana izao tsy ho fo hietsehany fihetsepo ka ho tonga tianao rehefa hoe mety ho tonga tianao rehefa hoe mahita ny zavatra maro fa tonga izay mitondra ny fonay Jesosy tena misokatra amin'ny etaeta hitombona amin'ny fitiavana anao mandraka hariva aizanay mamaly ny fitiavanao izay tsy miova ny fitiavanao izay manarina ny otamaro ny fitiavanao izay maharitra ny fitiavanao izay fa sehonao fa tsy miova ho marisainoara mandrakizay tonga izay hitondra ny fonay mba ilay fo mendrika ilay fo maneho marina ny fitiavana ilainao ho anao tompo ampifaly anao anome izay akasitrahanao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta dia makasitraka indrindranao zay tompo dia rainay mandrakizay ny anaranao tsy amin'ny herinay fa amin'ny fanampianao feno zany ary ny amin'ny fanainao masina aisotra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Asa anatin'ny taninao dia isaora Andriamanitra isaora Jesosy raha eo makasitraka anao zay ny amin'ny fahafanay mitondra ny etaetanay eto anatrehanao ary fantatray fa mpiainy vavakanao mino zay fampamaly ianao ary mino zay fa afaka efa azonay ny zavatra ny amponay ny fibanjinanay ny fifatoanay aminao amin'ny fotoana rehetra ny feno fitiavana amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra dia misaotra anao zay rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja amen. Tiaka mampetsika ho an'i Jesosy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra nikeo. Alleluia. Ndaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra orakoraka mafy be ato an-trano an' Jesosy vavaka anankiray hoentsika tena mahatery sy vesatra ho ampon'Andriamanitra. Ndaontsika hivavaka ho an'ny kristianina rehetra ho an'ny fiangonana rehetra mba tena hisy famangim-pifoazana marina tena tsisy petina ao ampon'ny fiangonana amin'izao andro faran'izao tsy ho mpitantana raha-piangonana fa mpihevitra fiainam-panahy sy ampitsoro an'ny maro ho an'Andriamanitra marina mba hilatsaka ny afo fanamasina andoro bebe kokoa ny ao anatin'ny mpitarika rehetra hirehitra marina ho amin'ny filazany tsara ny Jesosy Kristy sy ny famonjena asan-dratsy zay vavak'izay. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy mijoro zay Andriamanitra ary ao anatin'izany zahay hivavaka eto anatrehanao androany anatin'izao vavaka tsy fadikan'izao
miantso ny anaranao Andriamanitra, tena miantso ny afo ny fifoazam-panahy marina avy aminao zay Andriamanitra, ny amin'ny herin'ny teninao, ny amin'ny fiovam-pon'ny olona hijoro amin'ilay tena fahamarinana araka ny sitraponao. Aoka ny anganongano sy ireo karazan-javatra maro samihafa zay afafy ny devoly amin'ny lalana amin'ny fifantohan'ny olona tsy amin'ny famonjena sy tahiry an'izany ho ravatsy anaketsana-pahefana. Aoka ny olona rehetra tena hiverina aminao, ary aoka ny mpitarika zay rehetra nitendrenao Andriamanitra, ny fiangonana tsirairay avy, ny fiangonana tsirairay avy tena hifantoka amin'ny zava-panahy. Tario zay fanahy-masonao, dory amin'ny afonao ny ao anatinay, tsy ho tafatoetra amin'izay tsy sitraponao fa hifantoka amin'ilay ampim-pisiny ilanao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hirehitra amin'ny filazantsara, aoka hiasa ny herin'Andriamanitra, aoka ny fon'ny olona ho babo anaiky ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra raiky tanteraka izay, aoka hisy masom-panahy hisokatra, aoka hisy fiainam-piovana, aoka hisy fijoroana amin'ny sitraponao, aoka tsy hisy fahavarobariana intsony, aoka ny fiangonana anomana sy atika amin'ny fivelenanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Makasitraka raiky, makasitraka raiky, ovafanelantatra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Jesosy, makasitraka Jesosy. Ianao ny tompon'ny voninahitra, ianao ny tompon'ny hery, ianao ny tompon'ny fisandratana ambony indrindra, ny fahamendrena ambony indrindra. Mendrika ianao ny fiderana sy fitsaoana, fa Andriamanitra lehibe loatra ianao ary tsy misy mihitsy ny tahaka anao. Amin'ny fonay manontolo Jesosy no entinay maneho fisaorana, fiderana, fakasitrahana anao. Tiana ho fantatrao androany Jesosy fa zay dia anompo anao ary anompo anao mandrakizay. Zay dia anaiky anao ary anaiky anao mandrakizay. Zay dia akatoanao ary akatoanao mandrakizay. Zay dia tianao ary ho tianao mandrakizay. Jesosy tsy olombelona zany zay raha tsy teo ianao. Noho izany lolo avina etapony lolo fahamarinanao. Trotrona isan'andro ao anatin'ny fonay ao ny fisinao ary apetraka eo lara-pahamena ny décision anao. Amin'ny fotoana rehetra ny momba nay manontolo manahiky anao Jesosy, ho anao ny fakasitrahana mandrakizay. Faly ny fo, faly ny saina, faly ny fanahy satria manana anao. Mananao tompo fa mananao miovany fiainako tompo zao aminao tsy nandeha ninaorana ianao tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao aminao. Tsika rehetra manana tompo, tompo fa mananao miovany fiainako tompo fa ho aminao tsy nandeha ninarana ianao tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao aminao tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao aminao tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao aminao. Fanahy izao no toy izao dia tsisy aviaviko fa any aminao zao lay tsinotsinona tao andavaky ny liona efa natsanganao ho zanakao. Fanahy izao no toy
tsisy aviava avy aminao e zao la tsinotsinona ndao andavakiny liona fanatsanganao uzanakao fanatsanganao uzanakao fanatsanganao avofany amin'ny lanitra ny tananao dia teneno Andriamanitra amin'izao sisy izao Andriamanitra tsy ataoko ambany zavatra intsony ny fananao atao anatiko tsy hampandefitra ny sitraponao izany intsony ametraka tanteraka ho lara-pamena ny bitsika ao hitarika avy fotoana rehetra tia Jesosy tia hoeto amin'izao sisy izao tena ho fantsony eo am-pelantananao marina raisy ny fanoloran-tenako raisiko fa sitrako indrindra avy ao anatin'ny foko izany halleluja mba tahioe aitodra ny fanahinao kasiwalala ampiwa usiala min fanatreanao faendrena tsisitsike tianao angamangano nofinona marisike mandeha ambony rano batahiwe aitondra ny fanahinao kasiwala ampiwa utsiala min fanatreanao faendrena tsitsisike tianao angamangano nofinona marisike andeha ambony rano batahiwe aitundra ny fanahinao kasiwala ampiwa utsiala fanatreanao faendrena tsisisike tianao angamangano nofinona marisike andeha ambony rano nofinona marisike andeha ambony rano nofinona marisike andeha ambony rano. Halleluja zany Jesosy mivavaka ay zany mivavaka kira asehonay amin'ny fiankofany eo anatrenao mampanaiky izay momba anay manontolo ary tsy manan-javatra omenanao akoatra amin'ny fonay izay androany Jesosy dia ny totalité ny fiainanay mihitsy momba anay manontolo ny fanahinay ho lemanay ny alitara androany tena omenay ny fiainanay rehetra ny ao anatinay tsisy azonanay na kely azy fa andro amarainy izay tena mamotsitra ny rehetra eo anatreanao amin'ny fonay no inonay amin'ny fanahinay manontolo ny anekenay fa tombo ianao makasitraka Jesosy ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo sotra Jesosy halleluja misotra Jesosy misotra tombo tamin'ny fotoana androany misotra tamin'ny fanatreanao misotra tamin'ny fanotronanao misotra tamin'ny mikasikao misotra tamin'ny famanginao ny ao anatinay misotra ny amin'ny herin'ny teninao sy ny fahasoavanao misotra amin'ny indra fonao mandrakotra na isan'andro misotra fa fonay sarobidy eo anatreanao sotra Jesosy sotra satria tena rena isitsapanay androany maraina fa zao fotoana zao tena fotoana tanteraka iombonany rehetra amin'ny sitraponao
misaotra tompo fa namaly anay ianao, miaino anay ianao. Halleloia. Efa tanteraka ny zavatra rehetra Jesosy. Minao fa nysaray avy izay tonga eto, tsisy miafina aminao momba amin'ny fiainany. Any amin'izay tokantrano misy azy, zavatra trehan'ny fahasarotana rehetra, io karazany zavatra ilany ianao Andriamanitra. Minao fa ny tananao tsy fohy fa mahavonjy, sofinao tsy lali-dalovana fa mare. Ary fantatro Andriamanitra araka ny tena mifampivavahana anao dia mba ho sitrana ianareo. Aoka ny vahaolana, ny fanasitranana re mety mahakasika amin'ny fiainana fa mbola eto an-tany izy Andriamanitra. Aoka napahatsapahana izy fa tsy rery fa eo fantronanao. Vao zany Jesosy. Aoka tsapa fanasitranana ny marary, aoka tsapa vahaolana ny mananolana, aoka tsapa fitsarana izay misasatra rehetra. Fa ianao ny asa mahery eo amin'ny fiainany. Makasitraka Jesosy. Halleluja. Halleluja, 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 Lightia,
Hey!
Etiana manamputa fiailana mitau kanawau Etiana miasa etwanivunai mitau kanau Hey Diana manali sereta tinambuleni dana nawe mitau kanau Hey mitau kanau fire now panau Hey Ifagakana Ajamant Mazavanat Sanmitano Epanao Nifagakane Ajamant Sanmitano Panao Nifagakane Hey Ajamant Mazavanatya Sanmitana Panao Nifagakane Ajamant Mazavanatya Vanchuran Sanmitana Nadicitan Masquas Miasiano Nadicita Paguaza Miasiano Timzada Famiasavoniano Timzada Famiasavon Sanmitano Nadicitan Masquas Miasiano Nadicita Paguaza Miasiano Timzada Famiasavoniano let's say Hey! Nadicita ni Moscow. Nadicita Paguaza Miasiano. Timzada Famiasavoniano Timzada Famiasavoniano Nadicita ku. Nantai nadicita paku. Timanu pa. Timzada Famiasavoniano Timzada Miasiano. Fire Triana Miaseto nivunai Tumpua Esurze laina watwampunai Esurze laina yomfiaina nai Akamira pirate Hey Akamira pirate Au kire dareta Au kisiafu Au kire dareta Chatupo Amen Au kire dareta Au kitsuka yafu Okufenda fufana masno. Amdenaran zesa sa Nazareth. Skafu vavano. Okufenda fufana masno. Mana opération doit en demande.
Manaisitra zay sitrapony rehetra ao anatinao izy. Miasa mandorona ao anatinao. Zay zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Kiaisitra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso mifanafana avy amin'Andriamanitra. Mandraisa fanafana avy amin'Andriamanitra. Afon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Nisafko na epundras fana eona tena Andriamanitra rehetra faratsina sy namblendret aisto teo fiainanao joro ny aretina ny tsy fahombiazana ireo karazan-javatra maro sakana anelingela amin'ny fifatoanao sy amin'Andriamanitra izy fiovana androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra Jesosy ofa fany milanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitra azy amin'ny fanahinao rehetra velona ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Ka ny afon'Andriamanitra iaraka aminao. Ka tsy ho faty tsony ny etaetanao an'Andriamanitra. Rehetra ho amponao ny fitiavana sy fifikirana azy. Ka ny rehetra mombanao ahitana soritra fa miaraka aminao Andriamanitra. Tsofoko rano ianao miala n'ity fivorian'ity. Eo ambany fiarovanaN'Andriamanitra tanteraka. Eo ambany famindrapon'Andriamanitra tanteraka. Eo ambany fahatsaran'Andriamanitra tanteraka. Eo ambany fiantohan'Andriamanitra tanteraka. Mandehana vita. Alleluia. Urakoraka mafeo any Tompo. Alleluia. Hitanareo ane Jehovah ka iaro anareo. Mpamirapirana ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Kely vetivety fotsiny azadino fa ty herinandro manaraka idirantsika ity dia herinandro ny fahatsiarovanaN'Andriamanitra. Noho izany ny olona tsaroana dia mifantoka amin'Andriamanitra ohatra ny Samsona amin'ny fiverenany farany. Vao niantso izy dia niverin'Andriamanitra. Tsy olana izay nisy tany aloha fa zao fotoana atsiarovan'Andriamanitra anao. Jereo masina kaikinao dia tenena herinandro-pahatsiarovana ty herinandro ty hoe ataova azo antoka hoe fa miresaka amin'Andriamanitra ianao mivavaka amin'Andriamanitra ianao mety amin'Andriamanitra ianao. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny Tompo. Alleluia. Avereo ny fizarana fahasoavana fandrony fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.